Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manolotra anao vaovao. Tokolas topoko vavy ankafaliana indray no iarahana aminao amin'ity takariva ity manasanao avy hatrany anjoetra amin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma-TV isan'ny hoentina amintsika amin'izao takariva izao ny akom-baovao mahakasika ny fampafantarana ny lalam-piofanana ao aorianan'ny fahazahoana ny diplôma baccalauréat ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny aéronautique na ny journée de l'aéronautique na zao akom-baovao ihany koa ny sehatra politika ny sosialy hoentina amintsika ihany koa zany ny sehatra sosialy aloha no hoentsika misantatra ny fampalalam-baovao nakalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ny karakara hetsika tetsy Ambojatofo tamin'ny alalan'ny fifaninanana manoratra sy mamaky teny ho an'ny ankizy ny RTL Malagasy niaraka tamin'ny Rotary Tsimbaroa toy izao ny akom-baovao mahakasika an'izay. Fifaninanana manoratra amin'ny alalan'ny dicté sy ny famakian-teny amin'ny alalan'ilay tetikasa bibliobus no nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra. Fiarahamiasan'ny RTL sy ny Rotary Tsimbaroa no nanatanterahana ty hetsika ty tetsy amin'ny kianjana Ambojatofo. Androany zany ny hetsika ataonay ato dia manao fifaninanana mamaky teny sy manoratra miaraka amin'ireo ankizy be dia be zay tonga ato amin'ity bibliobus ity moa zany tsy diram-bola fa maimaim-poana miditra ato afaka mamaky teny ny ankizy afaka mianatra manao informatika ihany koa satria efa misy horticulteur moa dia efa nasiany RTL connexion internet maimaim-poana ihany koa dia afaka miditra daholo zany dia androany no omena loka ireo izay tena mendrika indrindra zany tamin'ilay fifaninanana izay natao. Commune misy 150 no efa nahazo tombontsoa tamin'ity tetikasa bibliobus ity ireo ankizy mpianatra no tena liana manantona azy. Misy bande dessinée des albums regny tena tiany ankizy dia boky teny gasy le angano regny dia misy koa ny ankizy salatsala le eo amin'ny 14 taona sy anina regny mamaky roman dia misy boky fianarana koa ato manuel scolaire. Misy connexion internet maimaim-poana atolotry ny RTL ampiasain'ireo mpianatra amin'ny alalan'ity bibliobus ity.